Ka raha fataontsika isan-taogno dia ankalaza ny valimars ny eto Madagasikara izay andro iraisam-pirenena ho an'ny viavy. Viavy mizaka tena sy miaro-doha agnatin'ny tontolo iainana mirindra ho fampandrosoana lovan-jafy. Io no lohahevitra entintsika amin'ity taogno 2024 ty. Tsara fantatratsika fa mbola agnatin'ny hamaigna ara-pahasalamagna atsika amin'izao. Ka noho izany tsara magnaraka ny fepetra izay ho apetraka. Amin'ny alalan'ny fampiasana ihany koa ny arotava no famerina ny isan'olona ho fitsonjovana ny fahasalamantsika satria ny fahasalamagna no loharano-karena. Mariagneto fa samy mankalaza ny faritry 2020 izay arahantsika amin'ny hetsika miavaka amin'ity taogno ity. Hetsika izay ho fagnatsarana ny tontolo iainana izay sorogna manokana zany vadiny Andriamatoa Filoham-pirenena Ramatoa Mialy Rajoelina hagnatanteraka an'izany hetsika zany amin'io valimars io agnafaritra Diana. Tsy misy fetra ny zavatra vitantsika vehivavy. Ka noho izany entanina atsika no ihany koa mirary atsika havita hagnatanteraka an'izany hetsika zany amin'io valimars io.